Otoizantsika trana ao anatin'izay pejy ny fanabeazana izay kosa androany no tanterain'ny sekoly ISUP na Institut Supérieur Privé Professionnel ny famoahana ny andian'ireo mpianatra nahavita fianarana. Taona faharoa nahazo diplôme DTS sy ny taona fahatelo lisansa amin'ny sampana lalàna sy fitantanana. Tetsy Ambatomaro no nanaovan'ny fitoeram-pampianarana ISUP na ny Institut Supérieur Privé Professionnel ny lanonana famoahana andian'ny fahadimy amin'izany sekoly izany ka nisaloran'izy ireo ny anarana tabi. Io koa no fotoana nanolorana azy ireo ny diplôme DTS sy lisansa ho an'ireo nahavita ny taona fahatelo. Ny anaran'ny andia ivoaka anio dia ny andia tabia. Ny atao hoe tabia dia hoe olona tonga amin'ny toerana ray ka irin'ny maro izany toerana izany sy lasa sofianatra ho an'ny maro, izay no atao hoe tabia. Andiany fahadimy, izany hoe 5e promotion ity ivoaka anio ity, ary rehefa nigadonyity taona 20 sy 20 ity dia tafiditra tanteraka ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona nijoroan'ny fitoerana ISUP eto Behoririka ny sekoly. Ka santatra Mbavarano izao amin'izao fiandohan'ny volana janoary zao ny famoahana an'ity andiany tabia ity. Manarak'izay ny eto amin'ny fitoerana ISUP dia misy ny formation professionnelle en droit ary en gestion. Ao amin'ny gestion io gestion et management misy ny commerce international, gestion des ressources humaines sy ny comptabilité finance ary ny gestion et administration d'entreprise. Manarak'izany ny droit na ny fianarana lalàna dia toy ny mahazatra ao ny misy ny sampana droit public, droit privé ary koa ny droit de l'homme. Marihana fa ny diplôma dia akatoavin'ny fanjakana ary ahafahana manatanteraka ny concours mpanjakana misy eto amin'ny République ny Madagasikara. Mankalaza ny fahafolo taona ny sekoly ambony ISUP amin'izao fotoana izao ka anisan'ny hetsika famanariana izany ity lanonam-pamoahana ny andian'ny tabia ity. Ankoatra izay dia hetsika iray mampiavaka ny sekoly ihany koa ny amin'ny hafa rehetra ary mbola ao anatin'ny fanokafana ny taom-pankalazana amin'ny fahafolo taonany ihany fanolorana vatsim-pianarana ireo ho an'ireo mpianatra rehetra miditra amin'ny taona voalohany ao aminy. Amin'ny taona 2020 dia ny fahaefatra ny volana febroary avy izao no hiditra ny taona voalohany, ny taona faharoa, taona fahatelo amin'ny taranja fitantanana sy ny lalàna. Izany hoe ho an'ireo mpianatra izay mbola mitady toerana ianarana anaraka ny dian'ireo mpianatra izay avoakana androany, izany hoe eo amin'ny 100 mahery kely eo dia misokatra ny fidirana amin'ny 4 febroary avy izao. Ary ny fanomezana ho an'ity fahafolo taona ity dia ny fandraisan'ny première année bourse eto amin'ny université ISUP. Efa nandray bourse avokoa ny mpianatra taona voalohany tamin'ity taona 20 sy 20 ity. Ilay bourse moa zany dia fampirisiana ny mpianatra hianatra tsara, hiavaka ny fahazotoana sy ny rehetrarehetra. Izay ny antony irosoana amin'izay tolotra hafa indrindra eto Madagasikara izay, ary manantena izay fa tsy andraraka ilombe-ndo ny mpianatra ao anatin'ity fankalazana ny folo taona ity, satria izay nitaratry ny folo taona ho avy. Nandritra ny latenina taona nanamarian'ny talen'ny sekoly ny fisokafan'ny sampam-pianarana hafa ao amin'ny ISUP. Tsy adino talenina ka sitraka ny ezaka ataon'ireo mpanabe rehetra sy ireo ray aman-dreny mpianatra noho ny fahazoana vokatra tsara hatrany. Solotena minisitry ny mpiay ihany koa dia nanaty tranitra ny fahafapony amin'ny fiaraha-miasan'ny sekoly ambony sy miankina toy itony. Izao lanonana izao dia notron'ireo olo manan-kaja maro sivily sy miaramila ary ireo ray aman-dreny mpianatra.